La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Ny vaovao. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Olona misy tranga fahasarotany avokoa ny tonga eny amin'ny CTC Mahamasina raha ny fanazavana azo tato anatin'ny roa andro sy tapany misy 720 ireo olona efa niraisana raha toa ka 200 ny zakany ivitoerana. Afaka manafatra vaksiny izay mety amin'ny masivo sy ireo fikambanana iraisam-pirenena miasa eto Madagasikara araka ny fampitambavao avy amin'ny ovan'ny ministeran'ny rambahiny. Na izany aza misy ireo fepetra tsy maintsy arahana. Ny tombo isan'ny olona tonga mampanamboatra vatapaty tato anatin'ny iray volana araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpandrafitra iray. Ny vidin'ny vatapaty izay manomboka amin'ny 7 ariary hatrany amin'ny 3 ariary. Tovovavy kely iray no niaran'ny sazy mihoatra ny tokony ho izy teny anivon'ny sekolim-panjakana iray tao Toamasina. Miteraka faharatrana tamin'ny lohany ny sazy nahazo azy. Maresaka iraisam-pirenena manomboka ny fanaovana vaksiny hiarovana ny Covid-19 amin'ny alalan'ny vaksiny izay noforoany ihany any Cuba. Miisa 2 vaksiny ampiasain'izy ireo izay andramana amin'ny olona tsara sitrapo. Ny ateteny revetrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Écoute TV ka manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao olona misy fahasarotany avokoa ny tonga eny amin'ny CTC Mahamasina raha ny fanazavana azo tato anatin'ny 2 andro sy tapany misy 720 ireo olona efa niraisana raha toa ka 200 ny zakany ivitoeran'ny ilarana efison. 720 ireo olona efa raisina eny amin'ny CTC Mahamasina nanomboka ny talata alina hatramin'ny omaly hariva. Miasa avokoa ireo concentrateur d'oxygène, antony misy ireo olona tonga eny an-toerana no efa maneho fahaseporana na tranga misy fahasarotana ka tsy maintsy concentrateur d'oxygène 2 no ampiasaina amin'ny olona ray. Ny mampalahelo fotsiny dia forme grave dolo ireo miditra ato aminay. Nefa ny plateau technique disposenay tsy de mandray an'le forme grave fa tokony ho forme modéré. Ny mission-nay mantsy dia na zahay mandray forme modéré na misy test io na tsy misy test fa rehefa hospitalisé ato izy dia ny BIS miaramila ihany koa no manao ny test. Ny problème fotsiny lasa mampiasa satria 10 litres no zakany extracteur anankiray. Lasa doublé na ho an'ny marary anankiray zany ny extracteur d'oxygène mba hazona 20 litres hafahana manosika an'io satria tena saingotra be le marary. Tsy miandry valina test na manao test fa raisina avokoa ireo olona tonga eny an-toerana ary omena fanafody. Alefany amin'ny hôpital kosa ireo tena forme très grave toy ny any amin'ny CHU Anosial. Teo amin'ny 5 sasany amin'ny 9 arivo eo zahay nanomboka nandray marary. Dia ny amin'ny 9 sasany ariva hatratany amin'ny 9 maraina ny ampitsony ny alarobia dia eo amin'ny marary 737 patients zany no raisinay. Dia ny 26 nampidirina hôpital satria manao forme grave dolo. Ny 11 indray zany nomena traitement dia manohy ny traitement any an-trano satria forme légère ny nataony. Ny alarobia indray zany zahay ny 2e jour dia nandray olona any amin'ny
zato mahery any 20 angavan'izay dia ny 59 amin'ireo nampidirina hôpitaly ato aminay dia ny 84 nomena fitsaboana dia nalefanoty. Mitovy amin'ny protocole de traitement eny amin'ireo hôpitaly no ampiasaina ao amin'ny CTC Mahamasina. Mandray marary amin'ny 4 ora amin'ny 4 ora ny ivotoerana. Entanina hatrany ireo olona rehetra tsy hiandry ny fahasemporana vao hanatona mpitsabo na hiandry valina testa vao hanao ny fitsaboana. Afaka manafatra vaksiny izay mety amin'ireo masivo sy ireo fikambanana iraisam-pirenena miasa eto Madagasikara araka ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny. Na izany aza misy ireo fipetra tsy maintsy arahana. Henri Florio. Manoloana ny firongatry ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao sy ny fisian'ny andiam-baksiny entina miady amin'ity valanaretina ity, namoaka fampafantarina ny teo anivon'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny malagasy fa azon'ireo masoivoa avy any ivelona ambonina sy miasa eto amintsika. Ao ihany koa ireo fikambanana iraisam-pirenena avy any ivelany miasa eto Madagasikara ny manafatra vaksiny izay mety aminy hiadiana amin'ny valanaretina COVID-19 manomboka izao. Ny vaksiny afaran'izy ireo izay natokana manokana ho an'ny mpiasa miasa ao aminy fa takina ny fipetra maro samihafa toy ny fanaovana soni ny antota-taratasy ny amin'ny fandraisana andraikitra mahakasika ny vaksiny. Voalaza ihany koa fa ireo manafatra vaksiny ihany koa no miantoka ny fahasalaman'ireo izay manao izany. Voalaza mazava anatin'izao fampafantarana izao ihany koa fa tsy maintsy manao taratasy fangatahana ny amin'ny ampidirana ny vaksiny eto amintsika ireo masovoa sy ireo fikambanana iraisam-pirenena hanao izany. Ireo vaksiny tsy azo ampiasaina dia voarara ny ampidirana izany eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Voafetra ho an'ireo mpiasa sy ireo eo anivon'ny masivo na ireo koa ireo fikambanana iraisam-pirenena ankilana ny vaksiny izay afaran'izy ireo ary ampafantarina ny fanjakana malagasy ny anaran'ireo telatany malagasy manaiky ny anaovana io vaksiny io ary didina ho tsy antery ny anaovana ny tsirairay izany. Ny enany tany fampiasana zaza tsy ampy-taona teto Madagasikara nandritra ny krizy ara-pahasalamana ny taona 2020 araka ny fanadidina izay nataon'ny Instat ny arahana tamin'ny UNICEF. Io ny nasaina. Nisy fiatsarano ny lafiny zavatra sasany ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana vokatry ny COVID-19 teto Madagasikara toy ny fehinany ny fampiasana ny zaza tsy ampy-taona. Raha 1.7 isanjato zany ny taona 2024 nidina ho 4.3 isanjato zany tamin'ny taona lasa araka ny fanadihadiana nataon'ny Institut National de la Statistique de Madagascar no toanan'ny UNICEF. Ny asan'ny ankizy zany satria ny enfant resahantsika eto zany dia ny ankizy 5 hatramin'ny 12 taona no resahantsika eto. Nisy sujet manompana momba an'izay zany le questionnaire nampiasaina. Dia hita fa ny incidence le travail des enfants tamin'ireny fotoanan'ny Covid ireny dia nidina zany satria maro loatra ireo activité nosakanana tamin'ireny fotoana ireny zany. Ny ataontsika hoe activité non essentielle zany. Dia nidina koa zany ny ataontsika hoe incidence du travail des enfants. Nefa raha mijery amin'ny résultat ny enquête hafa koa tsika dia hitantsika fa misy koa batsaka ny very asa tamin'ireny fotoana ireny, misy ny perte du travail. Ny olon-dehibe indray resahako izay. Ankoatra izay, isan'ny teboka tsara ihany koa any Madagasikara araka ny fanadihadiana nataon'ny Instat hatrany ny fitombon'ny olona manantona toeram-pitsaboana. Dia hita sikaritra zany hoe ahoana ny comportement ny olona par rapport amin'ilay COVID-19 zany. Fantany vao misy soritra aretina ny ao anaty tokantrano anankiray na ny olona anankiray dia ny comportement tena ataon'ny zareo matetika dia mamonjy toerana fahasalamana toy ny CSB. Izay kosa zany hita tsikaritra tao anatin'ilay izy. Ary zavatra tsara ho kapitalizena zany tsy hoe hiandry krizy manaraka indray zany tsika vao hiverina ohatra an'izay le comportement le ray aman-dreny fa tena hoe zavatra tsara tokony atao andavanandro moa zany. Momba ireo fepetra sakana amin'ny valanaretina coronavirus, ny 13 isanjaton'ny malagasy ihany no mampiasa ny gel hydroalcoolique ary amin'ny ankapobeny 707 isam-bolana no lan'ny tokantrano iray amin'ny fividianana savony ho an'ny fidiovana. Nanomboka ny volana Jolay hatramin'ny septambra 2020 ny 12.4 isanjaton'ny vahoaka no nisitraka ny toanara sosialy ho fanamavanana ny fiatraikan'ny valanaretina COVID-19. Ny 7.2 isanjato no nahazo masika,
400 nahazo tosika fameno ary 3.5 ny sitraka ny vatsin-tsinjo. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny valin'ny fanadihadiana no tanterahan'ny Staty momba ny ERISC na ny enquête rapide sur l'impact social et économique du Covid-19. Araky ny fipetra takin'ny ministeran'ny fahasalamana digana maro no tsy maintsy irosona raha hivarotra fanafody na rokandro ireo mpikaroka. Ilaina ny fankatoavana ny vokatra vao afaka amidy eny an-tsena na pharmacie Henri Florian. Manoloana ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny valan'aretina Covid-19 eto Madagasikara, maro samihafa ireo fanafody miparitaka eny an-tsena no tsy nahazo lalana manokana amin'ny tokony hivarotana izany araka ny fipetra takin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tsy maintsy manaraka dingana maromaro ireo hivarotra fanafody na rokandro vita avy amin'ny alalan'ny zavamaniry, vokarin'ny mpikaroka vao afaka aroso amin'ny mpanjifa izany. Fipetra maro samihafa araka izany no tsy maintsy atao silalovana vao afaka mivarotra ny fanafody na rokandro ireo mpikaroka. Alohany azahoana fanomezan-dalana ny varotra fanafody dia misy dingana arahiny. Misy atota taratasy izay apetraka amin'ny servisin'ny pharmacopée médecine traditionnelle izay ao anatin'ny fitaliavana ny pharmacie laboratoire sy fitsaboana nentim-paharazana. Misy ny commission mandinika ny dossier mikasika an'ilay zavamaniry ary anatin'izany komity izany ny lehiben'ny fikambanana nasionaly ny fitsabo nentim-paharazana. Rehefa avy nandalo an'izay ny atota taratasy mikasika an'ilay zavamaniry dia izay vao mety mahazo fahazoan-dalana izy na tsy mahazo fahazoan-dalana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Rehefa mahazo an'izay fahazoan-dalana izay vao azo atao ny mivarotra ireo fanafody ireo any amin'ny toerana nahazo lalana. Ankoatra ireo, efa nisy ihany koa ny noty navoaka ny ministera fa voararany lalàna ny fanaovana dokam-barotra mahakasika ny fanafody. Marina koa fa efa nisy naoty navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny naoty 700 bara M-SAN tamin'ny 10 avrily 2020 izay mandrara ny fanaovana dokam-barotra mikasika ny fitsaboana. Misy sampandraraha misana ny pharmacopée sy médecine traditionnelle mikarakara sy mandray ny atota taratasy rehetra mikasika ny zavamaniry fanao fanafody. Fantatritsika fa isika malagasy dia mampiasa rokandro entina iarovana sy hitsaboana ny aretina. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia tsy nandraran'ny olona hampiasa zavamaniry satria anatin'ny kolontsaina izany. Fanafody azo antoka no atolotra varotiny fa sarobidy ny aina. Andraikitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka araka izany ny miantoka ny kalitao sy ny fahombiazan'ny fanafody iray. Tsy mitsaha mitombo ireo olona mitondra ny tsimikaretina Covid-19 eto Madagasikara. Nahitana tranga vaovao 270 sy 400 indray tamin'ity androany ity 20 no namony ainy raha ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Sabrina Arson. Misy 20 ny olona namony ainy, 270 sy 400 ny tranga vaovao ary 770 ny sitrana somatsara raha ny fitiliana vita omaly ny voalohan'ny volana Aprily. Araky ny tatitra navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany, miisa 770 sy 700 ny fitiliana vita ka nahitana ireo tranga 270 sy 400 vaovao ireo. Raha tsy nzaraina dia tahaka izao: faritra Analamanga nahitana tranga vaovao 300, 700 ny sitrana somatsara, 5 no namony ainy. Antsinanana 30 ny tranga vaovao, ray no lavin'ny valanaretina ary 30 ny sitrana. Ho an'ny Diana nahitana tranga vaovao 20 ary 10 no sitrana. 20 ny tranga vaovao, 3 no sitrana tao Alotra Mangoro. Matsiatra Ambony 3 ny tranga vaovao ary 3 koa ny sitrana. Faritra Boyeny 7 ny tranga vaovao ary 3 ny namony ainy. Tao Vakinakaratra kosa 4 no sitrana. 20 ny tranga vaovao, 9 ny sitrana somatsara raha ny tao Sava. Atsimo Andrefana 40 ny tranga vaovao ary 2 ny sitrana. Tao Menabe nahitana tranga vaovao iray. Tao Morimani ihany koa nahitana tranga vaovao iray. 20 ny tranga vaovao tao Analanjirofo, 20 no sitrana ary nisy namony ainy iray. Faritra Anosy 20 ny tranga vaovao, 2 ny sitrana tao Iorombe. Betsbook 2 no sitrana somatsara, 2 ny tranga vaovao tao Atsimo Antsinanana.
Sofia nahitana tranga vaovao iray ary 3 ny sitrana somatsara, ray kosa namony ainy. Amin'izao fotoana izao 424 ny manaraka fitsaboana ka ny 370 amin'izy ireo ny ao anatin'ny tranga misy fahasarotana. Ny tombony isan'ireo olona tonga mampanamboatra vatapaty tato anatin'ny ray volana araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpandrafitra iray ny vidin'ny vatapaty izay manomboka amin'ny 5 alina ariary hatrany amin'ny 3 hetsy ariary. Io ny lazaina. 10 taona mahery izay no nanaovan'ireto mpandrafitra ireto ny fanamboarana vatapaty. Saika misy isan'andro ny olona mividy raha nambarany Andriamsira Arsène, saingy hita ny fitombony raha vao misy loza mitranga toy ny teny ambanina ampamarinana izay nisiny ny fihotsahantany. Tao anatin'izay ray volana izay nisy fiakarany isan'ny olona tonga nampanamboatra vatapaty eto Andriafanambojanahary. Amin'ny ankapobeny eo amin'ny 4 zany. Fa misy moa rehefa tena any izy ny matratra enina sanandro. Rehefa tena be indrindra zao eo amin'ny enina eo zany na valo. Io zany miankina qualité sy ny habe. Zay zany prix an'ilay vatapaty. Raha mitady azo azy ianao dia partir à 9 750 zany. Moa mitady mipainy tsotra zany ianao dia miankina amin'ilay fanarahana ihany hoe raha mba kelikely izy zany dia 450 000 zany ny farany ambany. Mila manana saina mafy zany ianao manao anazy. Tsy mila le raborabo teny olona mandalo hoe ino indray le vatapaty sy ny karazany. Satria raha tsy misy izay Zay zany ny tena ngany ny razany azy ny entina totoina hoentina ny atany razany lavitra be any. Ary ny olona mandeha lavitra ny tena mandrafitra an'ity fa tsy le olona hoe ody tsy atosy na andeha hoe karobato. Zay zany. Nendre vita amin'ny vatam-piangonana. Ankoatra ity eto Andriafanambojanahary ity, misy mpanamboatra vatapaty hafa ihany koa iny amin'ny manodidina Ananosy sy Mahamasina iny. Ary saika nahitana fitombona avokoa ny isan'ny vata atao isan'andro, saingy tsy voatery coronavirus izany raha nambaran'ireo mpandrafitra. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia malalaka ny fifamezivezena amin'ireo faritra maro manerana Nosy ankoatsin'ny Mahajanga, Ambatoboeny, Marovoay ary Nosy-be amin'izao fetin'ny Pasika izao. Ferina ihany anefa izany mba tsy hiparitahan'ny valinaretina. Nialarana efsa. Miatratra amin'ny 9 ny volana Aprily, ny tsy fahafahana mifamezivezy any Mahajanga, Ambatoboeny, Marovoay ary Nosy-be raha ny fanazavana. Azon'ny rehetra ataony mifamezivezy amin'ireo faritra hafa izay tokony ao anatin'ny fanajana ny fepetra rehetra. Eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana sy ara-pifamoivoizana. Iaran'ny sasy ireo fiara fitateram-bahoaka izay tsy manaja ny fepetra. Tsy azo ataony manao tangimbe, tsy azo ataony manao seza volamena, tsy azo ataony mampitsangana mpandeha ao anatin'ireny taxi be reny, tsy azo asiana olona iny couloir iny zany. Zay zany fepetra natao zay. Ny fiara tsirairay dia tsy maintsy manana gel désinfectant. Dia eny andalana zany indrindra ho an'ireo zay mandeha lavitra mba sokafana le fitaratra ny fiara. Avela isokatra le fitaratry le fiara mba hivezivezy tsara ny rivotra ao anatin'ny fiara iny. Amin'ireny le zotra régional sy national reny eny amin'ny tombom-piatsonana misy an'ireny fijerena maripana reny. Dia ampiasaina daholo reny ampiasaina koa misy an'le tapis kely misy ranom-panafody iny zay hitsahana alohany akaran'ny mpandeha ao anaty. Tokony ianao famindrahana ranom-panafody avokoa ireo fiara fitateram-bahoaka. Dia manainga ny tompon'andraikitra rehetra mba ho arahana maso ny fanaovana désinfection na ny famindrahana fanafody ny taxi sy ny bajaj. Indrindra moa reny hitantsika amin'ny toerana maro, reny indraindray no mitaona ny olona marary, reny makeny amin'ny hôpitaly, dia mba ho arahana maso zany. Efa mipetraka ny komity eny amin'ny zotra national sy ny régional. Komity miady amin'ny Covid-19 zay manara maso satria misy indraindray alaim-panahy le taxi brosy na le chauffeur zany. Dia maka ticket fotsiny izy fa tsy fendrahana le fanafody. Zany eto dia te hampatsiahy fa miala tsiny fa zay tratra manao an'izany dia hiaran'ny sazy enjana izy satria famonoan'olona mako zany. Ny famerana ny fifamezivezena no antoka iray tsy hiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Entanina araka izany ny rehetra hametra ny fifamezivezena amin'izao akatoko ny fetin'ny Pasika izao. Sy ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ihany koa.
Niakatra ny salanissan'ireo mitondra ny valinaretina coronavirus ao amin'ny faritry Vakinakaratra amin'izao fotoana izao. Olona 720 ankehitriny no manaraka fitsaboana ary 4 ny forme grave. Kolo TV Antsirabe. Araka loharambavao azo avy ao anivon'ny fitaleovam-patra ministeran'ny fahasalamam-bahoaka avy eto Vakinakaratra anio faharoa amin'ny volana aprily 2024 dia nahitana fiakarany salanisan'ireo mitondra ny valanaretina coronavirus. Olona 720 avy eto Vakinakaratra amin'izao fotoana izao ny voan'ity aretim-mandozy ity. Ahitana forma grave 4, ny 3 izay tsaboana eto amin'ny CHR Antsirabe ary ny ray kosa any amin'ny distrikta Ambatolampy. Ny tsara ho fantatra momba n'ity valanaretina ity eto amin'ny faritry Vakinakaratra dia raha ny androany zany dia ireo isa voan'ny ity Covid ity amin'ny isa ofisialy zany dia 470 dia misy forme grave 4 izay anankiray any Ambatolampy ary anankitelo any amin'ny CHRR. Raha ampitahaina zany raha ny valin'ny testa raha tamin'ny tapabolana teo eo aloha zany dia hita hoe nisy fiakarana le izy. Ampitanteraka ho ireo tompona ndraikitra ny fanafody sy ny fampitaovana entina hitsaboana ireo maran'ny valanaretina ary eo ihany koa ny fandraisana tanana an'izy ireo eny anivon'ny hôpitaly lehibe sy ny CSP2. Ho an'ny fampitaovana raha resaka hoe EPI aloha dia atreto aloha zany amin'ny fotoana izay teninantsika zao dia mbola hoe ampy ny fampitaovana rehetra. Ho an'ny fanafody na eny anivon'ny CSB na eny amin'ny hôpitaly zany dia mbola ampy ihany koa ny fanafody satria vao nahatonga fanafody misy zao ny teto amin'ny DRSP Vakinakaratra. Ireo forme grave dia eny amin'ny CHRR Antsirabe raha ohatra ka hoe eto amin'ny Antsirabe ville zany misy an'ilay olona. Raha any amin'ny distrikta indray moa dia eny anivon'ireo CHRD amin'ny hôpitaly zany no andraisana an'ireo forme grave. Fa raha ohatra kosa ilay olona ka mampiseho soritra aretina fa tsy mbola hoe ao anatin'ilay forme grave dia afaka manatona eny anivon'ny CSB zany afaka raisina tanana eny izy zany. Araka izany dia nitondra fanentanana ny avy ao anivon'ny fitaleovam-patra ny fahasalamam-bahoaka avy eto Vakinakaratra ny tokony hitandremana hatrany amin'ny mety fiparitahana ity valanaretina ity. Aokatsika tsy hiandro hoe ny mpitandro ny filaminana na hiandro hoe voabedin'ny mpiasa amin'ny fahasalamana fa ny fitandremantsika fisorohantsika tsirairay avy any no antoka tsy paritahana tsy hianaka ny aretina eto amin'ny faritry Vakinakaratra. Manoloana ny fanidinan'ny port sy ny aéroport mangataka ny anafoanana ny fandoavan-ketra 20 raika amin'ny 24 ireo mpisehatra amin'ny fizahatany ao Anosibe. Gaëtan Andriatsilava. Noho ny firongatry ny valanaretina Covid-19 eto amintsika nahita ny serana tsambo sy ny serana mpiara-manidina ao Anosibe. Manoloana izany very asa ny ankamaroan'ny mponina ao an-toerana indrindra ireo misehatra amin'ny fizahantany ka mangataka ny anafoanana ny fandoavan-ketra ho an'ny taona 2020 sy ny taona 2020. Tsy very asa helihely fa tsisy asa feky satria io fizahantany io agnisan'ny voalohany amin'ny raha toekarena arakasa eto amin'ity district Anosibe ity. Ka noho izany dia mangataka zahay mba hanafoanana fagnifanketra ny 2020 sy ny 2021 io satria andro lasa vitsivitsy dia mbala nagnano fagnintana ny tompony andraikitra amin'ny fagnifagnahetra ny taogno 2020 kanefa atsika tsy niasa akory andeha nifagnahetra zegny. Raha misy fanapahan-kevitra ho raisina hiadina amin'ny fianaky ny Covid-19 tokony omena fotoana lavalava ny mponina hoy izy ireo ahafana mandray fanapahan-kevitra mifandraika amin'izany. Isan'izany ny fanidina ny serana tsambo. Mandinika izay fa karazana azo didijadony zegny zay satria misy zanakanay tokotry mbola ody tsaka ty tavela andohan-dalana ao antegnategnany ao tavela ambadika ary satria mbola le 22 ny nanomboky ny fanapagna izy 23 efa niatra ka eto zay mbola mameriny ary magnano fangatana rehefa misy ny zavatra resiny ny tapan-tanàna mba mangataka zay aminareo tompony andraikitra mba zahava hely mba farafaratsiny mba amezana heriandro. Ankoatr'ireo
teboka maro amin'ny fiainana andavanandro no nangatany ireo mpisehatra amin'ny fizahantany eto Anosibe ireo, ny sosialim-bahoaka, ny asa fiarina, ny fampianarana sy ny fanabeazana ny ankizy sy ny maro hafa. Tahaka mahazatra anaraka dokavatro isika mialohan'ny dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lehibe miaraka amin'ny Canal Plus. Loka maro no miandry anao zay anao abonnement na réabonnement. $60,000 ny bouquet évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manan-keratra amin'ny 1,10 april. Les bouquets Canal Plus. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui. Appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Tambola lehibe miaraka amin'ny Canal Plus. Loka maro no miandry anao zay anao abonnement na réabonnement. $60,000 ny bouquet évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manan-keratra amin'ny 1,10 april. Les bouquets Canal Plus. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Tovovavy kely iray no niaran'ny sazy mihoatry ny tokony ho isy teny anivon'ny sekolim-panjakana iray tao Tomasina. Niteraka faratrana tamin'ny alohany izay sazy nahazo azy izay fanadira. Andro vitsy mialohan'ny fiatomboan'ny fialan-tsasatry ny Pasika teo no voasazy tany an-tsekoly Italia Soa. Zaza vavy kely 12 taona mianatra amina sekolim-panjakana iray ao Tomasina ao. Raha ny fitantarany, niady tamina mpianatra izay iray kilasy taminy ihany izy nandritra ny fotoana fakana rivotra ary taorian'izay niaran'ny sazy avy tamin'ny mpampianana izy roa vavy ka nampoandalifina ny hodikodina ny tao anatin'ny efitrano fianarana ka niteraka faharatrana teo amin'ny lohalika roa. Zegny tsy nitazitady dia nivangoko dia taony madama tamin'izay niditra igny dia nampandongalefany amin'izay za dia nandongalitra zay roa dia za naratsy fa za zegny tsy naratsy. Ndongalitra dia table même ka teo dia vateraka dia le atentegna igny zay nahodikodiny tamin'igny take zay roa vavy fa le za zegny tsy naratsy fa za naratsy. Hita ny tongotranao nisy vai? Hitany tsara. Efa tenen'ny bebenay izy hoe aterina posy zany dia tsy naterina posy dia za mandeha mody maidabe dia fariny nalain'ny bebenay za dia ny baben'ny bebenay. Tsy nahatsikaritra ny fahavoazana nahazo ny zafikeliny io i bebe Italia Soa raha tsy efa 2 andro taty aoriana. Italia Soa raha teo tsy nitantara tamin'ny tao an-trano raha tsy efa noadiadiana akaiky. Nahatsikaritra ny tao an-trano fa mandringa Italia Soa rehefa mandeha saingy sarona tao anatin'ilay akanjo somary lava ireo lohalika roa misy ny fery ireo. Nandeha izy nianatra hariva izy tao fotoan'andro io. Ny Dante tsy haiko fa nianatra hariva izy. Dia
dia avy eo amizay izy miavy lahatagny dia mirekereky dia tsy fantanay izy marary dia mirorova maraindray amizay mivongo dia niteny mama nagnino manao io io fa nisazany maîtresse koa zahany ko raha nivonto be lasan-dranomasy zao dia nandeha raha baveko sary marina sany dia niteny aby zaza marina hoe nisaze talia soa nahatonga ananjy dia izy dia madamo izy maditra lombolombo ty ditra aminahy eto raha ditra aminahy agny fa tsy haiko natao zanako io roho raha fa sahirana zany tezanazy mijaly zahay mianako avao raha tsy mahalafo sary bo raha madamo raha tsy mihina mizafoko dia mbola izao raha natao any zanako zaho tsy afaka hitory anao amin'io zaho tsy magnatory directeur amin'io fa ny magnaraka anao mitandrema fa sahirana ny raha honene raha tsy olo miadana zany tezaza fifonana sy fialantsiny no nataony ilay mpampianatra tamin'ny ity vaviantitra ity rehefa natsikaritra ireo fery ireo ny bebe ny Taliasoa noho ny fahasahiranana nefa tsy misy fitsaboana manokana ny karakarana ny fery ny Taliasoa fa navela omaina ho azy teo izany miatrika fahasahiranana raha teo ny bebe n'ity zaza ity enina mianadary Taliasoa no piraitapo ka io bebe n'io avokoa no mamelona azy ireo ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka nefa raha nireny niteraka azy enina mianada ireo raha toka tsy mikarakara azy itsony ny rainy rehefa nanambady olo-kafa mivarotra voasary no asa fitadiavam-bola taondry Taliasoa mainakavy rehefa tsy mianatra ny tapakandro zaraina roa ny vola azo ka angonina mba andoavana ny sara-pisoratana anarana any an-tsekoly izay tokony naloha tamin'ny fiandohan'ny tao ampianarana teo ny ambom-bola kosa atao sakafo sy ividianana fanafody ho an'ireny ny reto zaza ireto izay tsy mety salama efa amam-bolana maro lasa izay lafa mavao hafa kosa indray dia mangataka ny anaovana fifanarana sy anovana fifanarana amin'ny orinasa QMM ny mponina amin'ny commune telo ao Tolaniaro tokony hojerena manokana ny fanorerana ny tany misy any an-toerana feo ihany koa ny fanoloton'ny rano sy ny tontolo iainana hoy izy ireo Gaëtan Andriatsilavo. Ny resaka fanonerana amin'ny fananantany ny faloton'ny rano sy ny tontolo iainana ireo amin'ny ankapobeny no ny akaran'ireo solitena ny ray aman-dreny avy amin'ny komuna misy telo ao Tolagnaro anaovan'ny orinasa QMM fitrandahana Fasimainty solitenany tompotany mpamboly sy avy amin'ny fiarahamonim-pirenena izy ireo no niaona tamin'ny ministry ny arenakibony tany sy ny loharanonkarena stratégique nangataka izy ireo nijerena manokana ny resaka fanavaozana ny fanarahana isiny ny tena tombotsony vahoaka ao anatin'ny faritra Anosy indrindra ny distriktan'ny Tolagnaro izay toerana isiny ny fitrandrahana nagnome toky izy fa hijery kaiky ny momba an'izay ka dia hafaliana gnanay tompotany mpamboly mitambatra avy any Tolagnaro zay tonga eto dia afapo aloha zahay satria nagnome ny sosokevitra anay izy mba hoentinay hambarany vahoaka anay agny dia faly zahay fantatratsika tsara ny mikasika ny QMM satria raha misy moa dia tsy misy ny vahaolana ka ny vahaolana zany hoentin'ireo ministra sy n'ireo mpiara-miara diaminy dia misaotra n'Andriamanitra atsika fa ho tanteraka ny zavatra zay amin'ny anaran'ny fiarahamonimpirenena tondrako zay fitenan'izay eto fisaorana ny vahoaka manontolo ary sy teboteby ireo hoe tsy ho vita ilay zavatra fa tsy maintsy vitanay hatramin'ny farany. Nambaran'ny ministry ny arenakibony tany fa efa tafapetraka ny vondrona ifanakalozan-kevitra eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa QMM izay voafaritra fa mila ajoro roa taona mialohan'ny tsy hifaranany ny fifanarahana. Ny tianay fantatra dia hoe aiza ho aiza ny fananganana n'izay komity izay ary inona ny asa efa natao. Manaraka an'izay koa dia araka ny vaovao eny dia tapitra ny contrat izay nifanarahan'ny fanjakana sy ny ministera roa tota amin'ny 2023 koa tonga eto izahay mba mangataka hijerena manokana ny hirenovelena n'izay contrat be mba ho tombotsoa mba hoaka indrindra ao amin'ny région Anosy distriktan'ny Faradofay satria ao amin'ny distriktan'ny Faradofay no tena hitrandrahany QMM ny arenakibony tany. Ankoatr'ireo teboka ny fampiresahana ireo mazava ny ahafahana mijery sy manitsy ireo mety ho lesoka sy ny tsy mahasoa ny fanatanterahany ny fametrahana io vondrona ifanakalozan-kevitra io na eo amin'ny lafiny araketra sosialy tontolo iainana sy ny sisa. Ny taona 2019 no nanaovana ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny Rio Tinto QMM izay maharitra 520 taona. Any Kanadiana ny 20% ny petrabola raha toka 20% kosa ny any fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny Omnis.
Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia hosaziana ireo mpitatitra minihy tsy manara-dalàna ka manao ambanin-javatra ireo fepetra ara-pahasalamana. Mitoy ihany koa ny fandrarana ranom-panafody sy fizarana gel désinfectant eny Ambohijatovo sy Colésome Analamahitsy. Gaëtan Andriatsilavo. Ho fiarovana amin'ny fiparitany valanaretina COVID-19, ho fitsinjovana ny hainy vahoaka, manohy sy manamafy hatrany ny hetsika fanaraha-maso ireo fiara fitateram-bahoaka sy fiarakaretsaka eny amin'ireo toeram-piantsonana maro samihafa ny komuna Antananarivo renivohitra. Hosaziana ireo mpitatitra minihy tsy manara-dalàna toy ireo mitondra entana any anaty fiara fitateram-bahoaka, ny fitondrana mpandeha tsy manao aro vava-orona, ny tsy fampiasana gel désinfectant na solution hydroalcoolique, ny tsy faменdrana fanafody ny fiara fitaterana sy ny maro hafa. Entanina araka izany ireo mpitatitra rehetra eto Antananarivo renivohitra hanajany lamina napetraky ny komuna ialana amin'ny gaboraraka. Nitohizana ihany koa ny fanarahana ranom-panafody sy ny fizarana gel ho an'ireo fiarakaretsaka eto an-drenivohitra. Ny ahafantaranay zany hoe efa nahazo ireo taxi ireo na ireo taxi be ireo misy carnet izay zarainay omenay an'izy ireo, dia ireo carnet ireo zany no tomboanay asianay marika ahafantaranay an'ilay izy hoe efa nandalo teto aminay zareo nanao an'ilay fanondrana an'ilay fanafody sy nahazo an'ilay fizarana gel, dia iny zany rehefa avy eo no hosavainy ny police communale sy ny municipale rehefa mandeha eny an-dalana izy tsy maintsy hosavainy hoe efa navita an'izay zavatra izay ve zareo, zay zany zareo vao afaka miasa. Itoy hatrany ny fandrarahana fanafody tahaka izao hoy ny eo anivon'ny BMH. Koa manentana ireo mpitatitra eto Antananarivo izy ireo anatona eny Ambohijatovo na eny amin'ny Colésome Antsonjombe. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tsy tokony tenena ela ny sakafo raha tiana hitondra hery fiarovana misimisy kokoa amin'ny vatana. Amin'izao vanim-potoana ny ririnina indrindra ny fisian'ny valanaretina izao ilaina ny mampitombo hery fiarovana Sabrina Arso. Ny fihinanana sakafo manta no tena anisan'ny mampitombo ny hery fiarovana ao anatin'ny vatan'ny olona. Anisan'ny tena resahana amin'izany ny legioma. Tsara raha atao mantamanta ny fandrahoana azy mba tsy hampihena ny hery fiarovana hoentina raha ny nambaran'ny mpandalo lalan-tsakafo iray. Tena ilaina ihany koa no mihinana ny voanjo sy ny hazandrano indrindra ho an'ireo zaza madinika. Ny legioma indray raha tsy resaka fa tsy hoe poivron, zany azo atao crudité zany. Ny persil, ny lazaiko hoe mantina le solila dia anisany azo atao crudité satria sady manosika ireo ataontsika hoe aretina na viral ireo miaro antsika eo anatin'izay zavatra izay no manome hery avy amin'ny alalan'ireo singa-pamelona be dia be izay hoentina ho amin'ny hanatsarana ny fahasalaman'ny olona. Ankilany, ilaina ny fihinanana voankazo izay mitondra ny vitamina C. Anisan'izany ny zavoka izay tena mitondra hery be ho antsika raha oharina amin'ny voankazo hafa amin'izao fotoana izao. Io avoka io dia anisan'ny voankazo tena tsara ary mitondra hery be ho antsika raha resahana ny tahan'ireo singa ao anatiny ary anisan'ny fihinan'ireo olona avy natao traitement zany hoe nanaraka fitsaboana izy io ka ao anatin'ilay hoe état convalescent zany dia anisan'ny tokony herezana mihinana io zavatra io. Zay amin'ny ankapobeny voankazo ireny dia tokony hohanina betsaka tokoa satria any anatin'ireny le misy an'ireo ataontsika hoe singa tsy nandalo afo ary tena ilain'ny vatantenan'ny olona mba ahafahana miatrika izay aretina maro isan-karazany izay sy ny vanim-potoana ny ririnina izay ho avy no. Tsy ampy ny fanaovana arotava fotsiny hiarovana amin'ny valanaretina. Ilaina ny mihinana voankazo karazany 5 isan'andro hanamafy ny hery ao anaty. Lafa mahafa kosa indray dia amboarina tsy hoe lany lalana miazo ny komuna maro finaritra ao amin'ny distrikan'Antala izay mirefy 570 kilometatra. Ny ao maro finaritra izay efa manana rano fisotro madio CSP2 ary manana EPP manara-penitra ihany koa ka efa vita hatrany amin'ny 500 isanjaton'ny asa fanorenana. Gaëtan Andriatsilavo. Tahaka izao no endriky ny lalam-pirenena fahadimy mampitoy an'Antala sy Maroantsetra. Ity lalana ity ihany koa no mampifandray ny renivohitra amin'ny komuna maro finaritra ao anatin'ny distrika Antala. Ireo fiara lehibe no any tonga any toerana
izay manampitrotraka amin'ny fanimandalana any ka mandeha an-tongotra tsy satry ny mponina. Ny lalagna mandeha avy an-tala mandeha an-tombogna adiny 7 andehanagna tongotra izy koa le normal tsara. Zay zao avy an-tala ziska keto adiny 4. Zao fa ny lalagna ary zao mena fa raha ohatra ka le lalana ratsy be iny tena sahirana be mihitsy. Ny vanim-potoan'ny ririnina no tena ratsy ny lalana ka ny moto no ampiasain'ny besin'ny maro. Tafiakatra tany amin'ny 520 ireo taxi moto miasa mampitohana talasy ny commune Marifinaritra amin'ny alaviran-dalana 530 kilometatra. Eka andro maigny mavita de voyage. Fo andro ka fa magnoragna aller retour fa vitana. Sarandany izy ka fa magnoragna andro somary makitra hely le frais 125 le frais. Iska andro maigny neky 75 neky 100 000. Ho voavaty tsy ela ny olana mahakasika izay faratsin-dalana izay atomboka afaka ray volana ny fanamboarana. Nisy ny fidinana ifotony nataon'ny délégation izay tarihin'ny gouverneur ny faritra Sava sy ireo teknisianina nijery ireo ampahandalana tena ratsy sy nampahafantatra ny mponina ireo anjara birikiny amin'ny anarenana ny lalana. Efa nahazo EPP sy CSP2 manara-penitra ihany koa ny commune Marifinaritra ary hatrany amin'ny 500 ny asa fanorenana ny vita amin'izao fotoana. Ny commune lavitra sady ratsy lalagna Marifinaritra kanefa mbola tsaroany fitondram-panjakana izay tarihin'ny président Andry Rajoely nahazo fotodrafitrasa maventy be karaha ty raha vita izy ty afa-pasairagna ny vahoaka ke faly zay indrindra ny ben'ny tanàgna magnambela fisaoragna président de république agny mbola natsara zahay amin'ny tany lavitra andriagna teo na miagna raha karaha ty. Ankoatry ny EPP sy ny CSB2 efa misy ihany koa ny rano fisotro madio ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ao amin'ny renivohitry ny commune Marifinaritra. Ivahiny ao anatin'ny fandarana kitsi-po anio alina aorian'ny fampalalam-baovao ny asina Andriamanjato. Ministra teo aloha Sira Danielson Vincent izay ministra teo aloha ihany koa lohahevitra amin'izany ny mahakasika ny fitantanana ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka ny politika amin'ny ankapobeny ary ny fiatrehana ny valinaretina Covid-19. Nanivoantsika ny vaovao kosa indray dia nivoaka omaly ny laharana fahavalo amby valopolo amin'ny zaton'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo. Taterina aminao ato anatin'ny ity fanadidina manaraka ity ny antsipriny izay. Michel Arnardo. Didier Ratsiraka, une existence vouée au salut de la nation. Izay ny lohateny lehiben'ny Matin Hebdo any alakamisy voalohany volana aprily hatramin'ny alarobia 7 aprily. Amin'ny pejy fahatelo sy fahaefatra no ahitanao izany. Des étoiles s'éteignent en une semaine. Amin'ny pejy faharoa mikasika ireo olo-malaza ny ndao sy ny fahafatesana. Amin'ny pejy fahaefatra ihany koa no ahitanao mikasika ny fahafatesany Tatans, mitantara ny afatrafany sy ny nahazo azy ny reniny. Tsy mbola ara-dalàna ny asan'ny taxi moto eto Antananarivo. Amin'ny pejy fahadimy kosa no ahitanao izany. Ary amin'ny pejy ny fanatanjahantena, amin'ny pejy fahavalo, Cannes 2021, Madagascar rate sa qualification. Raha tsy ahivina hita ao anatin'ny Matin Hebdo ny gazety iny vaovao faritra. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanomboka ny fanaovana vaksiny iadinina amin'ny Covid-19 amin'ny alalan'ny vaksiny izay miforoniny ihany ny any Cuba. Miisa roa ny vaksiny ampiasain'izy ireo izay andramana amin'ireo olona tsara sitrapo fanadina. Raha toa ka mbola miaina ao anatin'ny krizy ara-toe-karena goava ny Cuba amin'izao ity farany nosy komunista izay isan'ny firenena kely indrindra maneran-tany mamorona sy mampiasa ny vaksiny noforoniny ihany entina miady amin'ny Covid-19. Miisa roa amin'izao ny vaksiny ataon'ny Cuba andrana, Soberana 2 sy Adbala. Atao andrana izy ireo amin'izao fotoana izao, ny Soberana 2 izay efa natao andrana tamin'ny olona tsara sitrapo, miisa 4,000 sy 4 hatramin'ny androany. Miisa 2 tapitrisa amin'izao ny dozana vaksiny efa noforon'ny Cuba. Ny volana Jona izao no vinavinaina hiatomboa ny fanaovana vaksiny amin'ny fomba ofisialy any amin'izy ireo. Efa miditra amin'ny vaky fahatelon'ny Covid-19 any any Cuba amin'izao fotoana izao, saingy isan'ireo firenena tsy ahitana tranga voamarina betsaka raha ampitaina amin'ireo firenena hafa ao amin'ny kontinanta Amerikanina. Amin'ny mponina miisa 1,10 tapitrisa, tranga voamarina miisa 3,907 no hita tany treto ary miisa 4,700 ireo olona maty vokatry ny Covid-19.
dia zay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahany nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, CHN, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.